Sarotra ny mitantana firenena ho an'ny olona tsy niomana. Maro amin'ireo fotodrafitrasa ampiasain'ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto Madagasikara no tamin'ny fotoam-piasan'ny filoha amiral Didier Ratsiraka raha nambaran'ny sekretera jeneraly Antoko Arema androany. Tonga nanatitra fehezam-boninkazo fahatsiarovana ny tsingeritaona naterahan'ny filoham-pirenena teo aloha amiral Didier Ratsiraka ny avy amin'ny Antoko Arema androany. Ratsirina dia teraka ny faha-efatra ny volana Novambra 1970 tao Vatomandry i Didier Ratsiraka. Fotodrafitrasa ho an'ny taranaka faramandimby natsangan'ity filoha teo aloha ity, hoy Anik Ratsiraka. Sarotra ny mitantana firenena ary tsy natao ho an'olona izay tsy miomana amin'izany. Tsy hanome lesona ty anakiany fa miteny fotsiny hoe tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka ny ankamaroan'ny fotodrafitrasa izay mbola iainantsika amin'izao no napetraka ary nandeha ny zavatra rehetra tamin'izany. Ary isan'ny tao anatin'izay moa zany ny directeur général de la présidence tamin'izany androany monsieur Gérard André Innovation izay mamerina foana satria isan'ny zavatra mampinainaina ny malagasy amin'izao dia olana amin'ny resaka jiro sy amin'ny resaka rano. Efa nomanina moa zany tamin'izany androany fa tamin'ny taona 20 tany no nisokatra ny dekaleka nomanina ho an'ny taranaka faramandimby. Ary 70 mégawatt nanaovana ny barrage io. Amin'izao tsika miteny zao 80 mégawatt ny filan'ny Antananarivo renivohitra ary ataoko angamba fa tokony ho ampy raha misy ny fahaiza-mitantana fa zaho moa zany tsy ao anatiny tsy afaka hiteny aminareo hoe inona ny olana sy ny zavatra izay misy. Fifandeferana sy fianonan'ny hafa ny fitanana ny teny nomena ny vahaolana ahafahana mampandroso firenena izay isany nataon'ny Antoko Arema fony izy teo amin'ny fitondrana zany raha nambaran'ireo mpikambana Antoko Arema. Ao anatin'ny fandeferana no ahafahana misarika ireo mpiara-mio manantoka any ivelany tonga eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpikambana Antoko Arema tonga teny Mozole androany. Vahaolana ray dia fifandeferana politika. Vahaolana faharoa dia ny fienona ny tenin'ny hafa. Vahaolana fahatelo dia fitanana ny teny nomena. Fahaefatra fara mbola ilo voalohany ihany ataoko fahaefatra dia ny fandeferana. Izany hoe tsy tokony hisy ny fanoherana fa mifandefitra. Politika no mitondra firenena, fifandeferana no mitondra firenena, relation internationale amin'ny rehetrarehetra no mitondra firenena, financement fitondrana firenena. Ka raha tsy misy ireo zavatra reo, mbola tsy zao ny fotoana amaliko satria raha tsy diso ohatra taty amiko rery ny amiral Didier Ratsiraka no mandefa ny feo définition ny atao hoe foazy rehefa mandroso Madagasikara. Io définition io mbola tonga ny fotoana Ritsoely teneniko anareo ny antony dika ny teny hoe foazo mandroso Madagasikara. Mpanao politika zany tantana amin'ny firenena ilaina ny fifandeferana, ilaina ny fienona ny hafa, ilaina ny firaisan-kina tokana io vahaolana io. Dia rehefa tonga ny fifandeferana, tonga ny firaisan-kina, manaiky ho azy izao tontolo izao. Raha ireo andraikitra no zany ny amiral Didier Ratsiraka teto amin'ny firenena dia efa filohan'ny pirenena teo anelanelan'ny taona 570 hatramin'ny taona 370. Teo ihany koa na filoham-pirenena azy tamin'ny taona 770 hatramin'ny taona 2020. Ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny fitondrana miaramila tamin'ny taona 770 hatramin'ny taona 570. Efa indroa naongana teo amin'ny fitondrana ihany koa ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny taona 770 sy ny taona 2020 ary efa nrotsaka filoham-pirenena ny taona 720 sy 720. Notomandry ny 20 ny volana Martsa 2020 teo amin'ny 520 taonany ity filoham-pirenena teo aloha ity.